Izy Zafeliny Paly, hain'olo maro amin'ny agnarana hoe Paly, teraka tamin'ny 1770 avy ao Antafianambitry. I Zafeliny Paly dia nanambady tao Andranobe, tsy mananjanaka, izany hoe tsy niteraka izy na araiky. Migadra ato amin'ny fonjany Nosbe izy fa namono na faty vadiny tamin'izany andro zany. Raha nandeha ny fitsaragna dia nahazo sazy 20 taogno asan-terovozo nanomboko tamin'ny 20 Oktobra 2020 mandraka androany. 17 taogno i Zafeliny Paly tamin'izy niditry tato amin'ny fonjany Nosbe ka feno 40 taogno izy amin'ny taogno 20 ity. Efa navita 70 taogno izy amin'izao fotoagna izao, izany hoe 3 taogno tavela ka tombanagna hiboaka ny fonjany Nosbe izy amin'ny faha 20 ny volana Jolay 2020. Tamin'ny taogno 20 dia nisy ny dekret laharana 20 tsipika 730 niboaka tamin'ny 20 Jona 2020 mikasika ny fanalefahan-tsazy dia nahazo 3 volana i Zafeliny Paly. Fa ny dekret laharana 720 tsipika 320 izay niboaka tamin'ny 30 ny volana Desambra 2020 farany teo igny mikasika ny fanalefahan-tsazy nataon'ny filoham-pirenena dia tsy nahazo ary tsy tafidriky i Zafeliny Paly satria tsy nahafeno fepetra.